ho aminareo lavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amandriamanitra hoe sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andesy hiderantoa amin'izao fotoana manokana izao izay atolotry ny fitezeda foibe amin'ity anomanena itika hideran'Andriamanitra isika amin'ny Salamo 150. Salamo 150 hiderantsika ny tompo ao amin'izay dia isy vavaka. Dia sika iavana hiaritsangana hidera amin'ny Salamo. Hidera tompo sika manao hoe midera Andriamanitra ny fitoerany masina, midera azy amin'ny habakabaka ny hiliny, midera azy amin'ny asany lehibe, midera azy akapoen'ny voninahiny, midera azy amin'ny fitsofana ny anjomary, midera azy amin'ny valina sy ny lokanga, midera azy amin'ny pokatapaka sy ny dia, midera azy amin'ny zava-manenteneny sy ny sodina, midera azy amin'ny kantsona maneno, midera azy amin'ny fikantsona tsara feno. Ao izay fitamana ho finaina samy iberan'i Jehovah. Alleluia. Amen. Raika amin'ny fitokola amin'ilay ny voalohany izy fahatelo. Manana feo fiderana ary manolotra ny fomba izy ho antom-piderana eo anatrenao. Noho izao fotoana manokana atolotra ao hiaina ilay hasoa ny filazantsara dia ny fiaina am-piderana
Areona ny voninahitra ao itonivo ny fiangonana sotranao zay no miasa rao zay tanterahany fipezetafibeftikemma ananana ity fotoana ity ko dia masino satria tompo izao sy ny voninahitra ao any zay ireo tanterahana eto ka ny koa fa fahasoavana soamrabo no apana raha naonay amin'ny anenanay hoe itonivonay anao Andriamanitro ka apahitanay finona mitombo sy faharetana mifamitena no miandro sy nao lehibe ho anao ary dera ilaza voninahitra mandrak'izay mandrak'izay amen mahazo pirana iavatra miarabany ray aman-dreny sika iavana dia ny ray aman-dreny dokotera Ira Masoany Tanana izy mitondra ny ten'Andriamanitra ny fiangonana ity anomitra fampianarana antsika amin'izao fotoana manokana izao izay efa nentina takatsika tany ny fampianarana arahantsika eto amin'ny fampianarana zany ary tsika moa dia apetika ny mirindona rehefa tonga any an-trano kiraitsika raha ny rehefa tena amin'ny roapolo sy valo amin'ny teny voalohany sy faefatra dia kiroso amin'ny fampianarana ny mpanompon'Andriamanitra. Sady voninahitrinarana zavatra rehetra no tena fampaherezana ireto mpanomponao atanatin'ny fipizety rehetra izay misahana rehefa tena sarobidy io ny fanomponanao Andriamanitra sy ny fijoroan'ny fiangonam-bavolombelona amin'ny anaranao Jesosy amen. Ipakiratanao zavatra resaky avana marara dia miaraka fotsinysika afaka miteny miaraka amiko zany nanao isakea ampiratana rehetra dony miteny kristiana no resaka olo avana marara inona le do Roman Kristia. Ahoana soratra masina ihany, ahoana Jesosy lazaina aminareo manana tokoa izay mino ahy miasa ataoko nataony koa. Dia ahoana koa ny tena akeo amin'ny jaonto voalohany efa ambin'ny folo fa izay rehetra nandray asa dia mijery ho tonga zanak'Andriamanitra izay mino izany. Fahamarinana telo zany dia avana marana ny mitadintsika. Raha manao tsika hoe do voalohany zao tsisy hoe dodina moa teny malagasy fa dodina manao kristia midika teny malagasy hoe dodina dia maika ianao manao lara-pahamena zavatra anankiray zay misy lara-pahamena zay misy lara-pahamena ny hoany Kristy lara-pahamena no rehetra hoe fahamarinana teny rehefa raitsika eo andeny tsoaka masandreo voalohany aloha izy izay ny tena Andriamanitra antsika fa mino vao miasa
izay mino miasa tomponatao mino vao miasa ohatran'ny sarety sy miomby zany ohatran'ny sarety sy miomby zany ka mifinoana toy ny miomby ary miasa toy ny sarety raha ohatra ka miasa lasa aloha ny finoana dia sarety lasa aloha ny miomby mandeha sa tsy mandeha zany marasalamasaina ianao ary za zany nafahatsiny tena re manitsika mino aloha vao miasa zay fahamanena voalohany ny fahamanena faharoa inona nefa natao hoe mino inona natao hoe mino dia hoy jona manao hoe fa izay finanitray azy dia mino tonga zanak'andriamanitra zay mino anary mino mira mandray an'i Kristy zany dia ao anaro mihevitra fototry ny finoana fandraisana Kristy mba homarina amin'ny fandororan-tenany ho an'i Kristy ny olona izay mitengy mikirakira ny zavatra samihafa izay atao ao anatin'ny fiangonana tsy ampy ny fotoana azavako aminareo ny fandalina ataon'ny Davida mpanjaka dia misoratra masina fa zany mahatonga ny fandalina samihafa ireo mba olona marina amin'ny fandororan-tenany ho an'Andriamanitra ny olona izay mitengy ary zany mahatonga ny hoe ao anatin'ny isika isika dia na mantakina mpampadra ny fanasan'ny tompo ny olona izay mitengy ny zava-maneno atao anatin'ny fampomivavahana ary zavatra lehibe zany satria manefa zara fampona lehibe izy ny fahamanana fahatelo dia zao mila mitandrina tsara sika afaka manao asa samihafa isika atao anatin'ny fiangonana tahaka ny fitendrena zao kanefa mitandrina sika hoe eo alohan'i Jesosy le tena tompony ny asa mahafantatsika be izy ny fona fitaraka matoky zay tsy tatelo eto atoko fahafito dia ny faharoapolo sy telo roapolo dia isany telo malaza hoe motsy efa nanano tamin'ny anaranao ve zay motsy efa nanao kademoni tamin'ny anaranao ve zay motsy efa nanao asa lehibe mafy tamin'ny anaranao zay dia mary ho tompony tsy fanta tokoa ireo mialao kareo mpanao inona miantony dia satria naminangy nanao kademoni nanao asa lehibe kanefa tsy tamin'ny finoana marina Kristy za mo zany nampiresaka io tamin'ny mpiandro dia amina hoe naminany tamin'ny anaran'i Jesosy namoky dia ny tamin'ny anaran'i Jesosy nanao lehibe maro tamin'ny anaran'i Jesosy ny anaran'i Jesosy tsy aza miaina dia Jesosy tsy mahalala azy zay raha marina tsy fantako moa Jesosy ny anaran'i Jesosy tsy aiza miaina dia Jesosy tsy mahalala azy dia mila mieritreritra tsara zany isika rehetra zay miasa hoe ny finoana mitakeny tompo amintsika vao miasa so miasa isika kanefa na mitompo aza tsy mahalala antsika zay ny teo voalohany inona ny teo voalohany teny avako lara-pambe fahafatsika tsirairay aby manotambony marina ve ny fandraisako ao Kristy marina ve ny fanikeko an' Jesosy Kristy mitompo mpamonjy marina ve ny fanovoran-tenako ho azy zay ny teo tolomoretsika zao inona ndreky avako resy lahatra mokoa ahoana le teny ao matetiky faharoapolo andiny fahavaloamroapolo amin'ny anaran'i Jesosy zanak'olona sy tonga mba ho tompo io mba hanompo ka hanolotra ny ho avy solony maro ary ahoana ny tenin'ny Paoly amin'ny lehilahy anankiray hoe Arkipo ary lazao Arkipo hoe tandremo ny fanompoana zay miraisina atao amin'ny tompo mba hahatanteranao izany izy fahamanena roa lehibe zany mila olona resy lahatra hanompo ny tompo iavana maro voalohany aza vonoana iavana resaka aminareo atao hoe zanaka za mo zany zao fotsibolo dia ray aman-dreny dia tadio anaka fa fanompoana keo ataonao reny amin'ny fitenena zay mpiteny manokana na satria resaka fitenena zany miteny hoe fanompoana iny ary raha ohatra zao tia ahita ny hevitra efa niloman'ireo ray aman-drenitsika tato anatin'ny fiangonana dia andana miverina mamaky ny fanazavana amin'ny tiona FFPM fa amin'ny tiona FFPM dia misy takilo zay mbanisy hoe ny diteny zava-maneno ny fiangonana no dekona voalohany dekona sola-baventy mantobona ao raha mitovy ny tionatsika zany izy ary dia zany izy fanay ny piteny no dekona voalohany ary efantirao fa dika hoe diakonos tsy voatery mahiteny dika be makay zao no mahalala zany mpanompony dikany ka ny olonatendry dia tsy maintsy ho resy lahatra mihina resy lahatra hanompo fa zay fahamanena voalohany fa faharoa raha ohatra mpanompo ianao ao anatiny raha fipiarahamonina rehetra hatramin'izay ka hatramin'izao zany ny mpanompo dia olona ambany foana dia raha tsy ny afak'izay zany zay raha fipiarahamonina raha fipiarahamonina tanatohatra olona ambany ny mpanompo zany hoe olona izay natao hanompo hiasa ty ambany aty hanatanteraka fanompona samy hafa tombe teo fiarahamonina jiosy
dia ny mpanompo zany manasa ny tolotry ny vahiny tonga ohatra zay sony nanjary manasa ny tolotry ny mpiana nakatoena ny mpanompo araka filazana tsara sy epistily ho amin'ny filipiana fa izany ny mpanompo io nandiasa eo dia eo zany mampitarena ny tenin'andriamanitra tsara hoe resy lahatra mompo raha nanaiky teny ny fiangonana dia mba tsy ampifilafilan'ny fiangonana teo tonga dia tonga tsy teo tonga dia tsy tonga fa ny mpanompo tsy manana zany safidy zany rehefa ny tompo ny baiko manao hoe miasa ianao fa tsy lazako hoe ela satria le mpanompo mantsy mba atao ela foana matetika zany zatra ela mihitsy miasa ianao miasa izy tonga ianao tonga izy ny mpanompo dia olona namany tsy manana safidy rehefa mieritreritra zany teny dolosy zany tanaky ny fiarahamonina nampiasany paoly zany ary mahatsiaro zany isika hoe za koa resy lahatra anompo anompony Jesoa anompony fiangonana ka tsy ampifilafila ny fiangonana hoe tonga rehefa teo tonga tsy tonga rehefa tsy teo tonga tsy zany ny toerany mpanompo misoratra masina zany re zay ny tonga mitsika zao inona reny amanao rena mbarany paoly Korinthiana voalohany faina ambin'ny folo dia efatra ambin'ny folo dia ahoana ny fanazavana paoly hoe Korinthiana voalohany fahatelo ambin'ny folo misy fahamarina roa lehibe zany patsiko mitopatsika eo mia sarobidy ny fitiavana amin'ny heviteny ho anareo zay fiteny manokana zany nareo moa zany dia olona miaina dia ao anatiny atao hoe symphonie ampiasaina ny teny frantsay satria zany malaza tsara raha filazay raha resaka fitiavatsy ny teny frantsay hoe symphonie dia teny grekana foana nakavany fantareo moa zany fa ny teny ny langue rehetra indo-européenne dia nalofo betsaka koa tamin'ny teny grika dia rehefa lasainao io symphonie io teny ara fony ao mitapa voalohany le SIMI amin'ny teny frantsay sim amin'ny teny grika ary fonie dia avy amin'ny teny grika hoe phonos dia farakaiky zao zany ny sim miaraka ny bikany ary phonos dia mitena malagasy feo dikany phonos feo tendrikaikakely tsy tena fakaizako zany ka dika hoe symphonie zany eo lafy étymologique dia feo miaraka raha ohatra feo miaraka io dia dika zany manao hoe zay nahatonga ny symphonie amin'ny teny frantsay fironkana zava-maneno samihafa samy manana ny zavatra teneny saingy mirindra ao anatin'ny zavatra teneny ka manjary kanto izany ary zany hevitry ny symphonie zany no miantso anareo zay tendra mba olona hirindra ao anatin'ny fahasamihafan-drareo ny olona miteny tokony hifanaraka amin'ny olona mandidy olona mandidy mba manteny amin'ny olona mikapoka ny olona mikapoka manaraka ny olona midoboka sisisisisy fa ao anatin'ilay fahasamihafana misy ny hare ka ao anatin'ny fiombolana sy ny fiarah-miasanareo no hanitamperana izany asan'Andriamanitra zany zay leviny voalohany fa leviny faharoany zao manao hoe nareo sy nareo tokony hiasa amin'ny fitiavana mba miarahana miasa amin'ny fitiavana nareo saminareo fa zao mba miarahana miasa satria nareo diakonina voalohany dia miarahana nareo miasa amin'ny fomba teo miaraka ny mpitandrina satria nareo raha diakonina voalohany dia diakonina voalohany manakany izy amin'ny paster mba miarahana miasa tsara amin'ny paster manina zay paster tsy voateny olona mahafinaritra foana zay olona mahafinaritra foana fa miara-miasa paster nareo ary dia mba miara-miasa fitiavana mpitandrina amin'ny diakonina voalohany anareo mba hisehoan'ny voninahitra Andriamanitra zay le tonga mila zao fa inona le faly ao fanahy mifankatoava no mibaika dia ahoana le salama faharoy ao izy dia ahoana re le teny amin'ny Korinthiana voalohany fahatelo ambin'ny folo misy fahamarina tetika kapahasevina kely anareo rehefa miresaka zany ny tenin'Andriamanitra fitombony fikotrana fa tombony fiadana raha vakely zao ny péricope io dia ampahaseviny apôstôly Paoly amin'ny ato anatin'ny fiangonana misy fifehezana ato isika moa zany amin'ny mampianatra Kristy atsika zay vao mbola ampiasain'ny soratra fahasalamana tsika dia mpianatra Kristy rehefa ampiasaka mpianatra isika
dia mety mifangaro sasika menakavy daholo ihany amin'ny hoe mpianatra ino zany mpianatra any école ino zany mpianatra any lycéen ino zany mpianatra any étudiant fa sady tsy écolier no tsy lycéen na étudiant nambara soratra mazy fa ino disciple zay bôbolo ampiasany soratra masina ao anatin'izay zany no mila tsirovantsika manao hoe tsy misy disciple indiscipliné. Les disciples, c'est discipline de foot. Il n'y a pas de disciple indiscipliné. Alors, ça, c'est bien sûr. Vous avez dit, si vous avez bien ça, quand tu fais ma disciple, c'est chaud. Si ma discipline, si ça tient la parole, varana ça. Alors, on a tout le monde, si ma c'est chaud, on a tout fait dans ça. Et tu vas voir que tout, il y a un petit tour, ils étaient dans notre fille. Vous avez voulu disciple siki direo nareo tendo malala isana disciple nareo tsy maintsy tsy sy tompony a tsy maintsy olona discipliné ianareo ary mahatonga hoe fanahy fankatoavana dia isika zany miresaka zavatra faharoa isika zany raha miaiky kely amin'izay soratra masina zay fa iverina kely amin'ny tonotono mahareforme antsika efitsy kely dia tafiditra anatin'ny fianakaviam-be ny fiangonana réformera tany ny fiangonana réformé dia ny fiangonana zay nanova ny fahatsipivavana avy any amin'ny Jean Calvin tany tonjato fiainam-by fo tateoriana kely ny Martin Luther moine allemand fa Jean Calvin dia tsy allemand fa frantsay ary mpahay lalàna kokoa dia Calvin no nandivozatsika fahatsipivavana iainantsika kehitriny rehefa nanontaniany Calvin ao amin'ny théologia manao hoe raha ovinona no atao hoe misy ny fiangonana vaten'ny Calvin dia tena tsotra misy ambara fa misy ny fiangonana rehefa misy reto zavarateleto voalohany toriana madio ny tenin'Andriamanitra zay moa natonga sola scriptura ny soratra masina ary ny soratra masina ihany toriana madio ny tenin'Andriamanitra faharoa tantanana marina ny sakramenta fanasana tompo sy ny batisa moa zany zay ihany no ekentsika ho sakramenta dia toriana ny tenin'Andriamanitra tantanana madio ny sakramenta ary mipetraka ny fifehezana amin'ny fiangonana ilay nantsony Calvin la discipline ecclésiastique ny fiangonana réformé zany zay manahirana ny olona iny any resaka fotana sika réformé tsy misy fiangonana raha tsy misy discipline ecclésiastique tafiditra ao anatin'izay namaisitsika moatsika ny discipline ecclésiastique raha vao tsy amin'ny discipline ecclésiastique be mandrika ny tokotelo mahafiangonanatsika raha misy olona tokony mahay manaja fandramina zany tsika fizekeny maranomarina ny tokony hatsiavana lova amin'ny maha réformé antsika avy any Jean Calvin zany zay ny faharoa manjavatra fahatelo farany zao araka zany a ry zanaka marala isany raha zay ny tsokolareo mpiteny dia fantaro ny fitsipika sy ny fandramina no amin'ny fiangonana misy anareo fantaro zany za mino fa manana zany daholo ny fiangonana ny fipizairana ny fiangonana misy anareo fa zay fandaminanareo nanaraka mitany manaraka ny centre avao fa misy fitsipika sy fandamina anatin'ny fiangonana dia arao reny ny fandaminan'ireny misy fitsipika sy fandamina anatin'ny sodapartanareo arao reny fitsipika sy fandamina misy fitsipika sy fandamina tia fipizairana fo dia arao re izy reny fa ndraiky ohatrany manahirana antsika miditra anatin'ilay fandaminana hoe dia miofana izao avy ianao dia zay vao mena tafata fa manina tsy leny zany raha misy manao azany tsy leny fa manina manana ohatrany zavatra sarotra antsika miditra an'izany tsy tokony ho sarotra mihitsy satria ao anatin'ny fanahy ny fankatoavana no azotsika manamiteraka ny asan'Andriamanitra zay rehefa tonga amin'ny saolina zao ina le saolina solika fitaizako ny fahazotoa dia hoana reo le romana no mifolatra mifolo ary ohatrany menalaina zany sy menina le ampanamina feo ahoana marina izy dia hoana le teniny Jesosy amin'ny jauna efatra efatra amin'ny telopolo le pastolo ny tson'Andriamanitra tsy andao pastolo ao anatin'izany pastolo zany ndraiky zany misy fahamalimana koa toko zany anao ny ankavamandrina raha mazoto ianao dia mahafoy tena ina moa ny trano lazay Jesosy ny ampy dia mpanao sitratony zay mileraka nandeha Jesosy atoandro be ny andro
tonga teo fatsakana kiraha tsy hoe fatsakana sikaly izy zay le contexte amio dia misy vehivavy tonga atsaky ny tonga be iny a dia no mitafika-masina tamin'ny teo Jesosy mipianatra lasa mandeha mividy sakafo Jesosy nanao mitafika masina vita mitafika masina teo le vehivavy lasa niatsotra tanàna taminy moa mpianatra tonga mitondra sakafo dia hamraha be hoy mpianatra dia tsy mihinana Jesosy ka tsy hoe midongiakanina koa Jesosy tsia toy izy mandeha zana nahanina mano miampy dia manino manao sitrapona zay naniraka tsy mahatalasina ka ny olona mazoto dia olona mahafotena ka raha ilaina dia mandefitra ny sakafo dia tsy sakafo akory azy asika hoe mahita zany zaza mitaninareo tendry da ipiny akory tao anatin'izay fampolotona nampitandrina zay misy fotoana tsy afaka misakafo io mifarina fampomboatra ny atao zao laty faresa mifona karabe voalava fampomboatra nefa sanatry zany misy matso hiditra eo ngaino manam-potoana ilay sotrona ranao koesy ary tsy hoe pastera ihany tsy afaka fa le piteny io zany tsy afaka misoro eo akapela onaten'le matso dia le piteny tsy afaka misotra miaraka amiko fa tonga dia mivoaka ampiako miditra matso dia fitaina fampony avy eo tsy maintsy mbola andeha fasana koa dia mbola resaka hafandrako i nareo tsy mandeha ny fasana mihitsy raha mandeha fona za foana mitakiny fampona mifandrina rehetra dia mitaky fifehezan-tena tahaka an'izany eo miasa tahaka an'izay nambarany Jesosy mijanona amin'ny contexte immédiat nareo zana-bazaha amin'izao no toko fahefatro fa ny zavatra anakay faharoa rehefa miresaka fahazotontsika dia tia antsoina izy zany ny pratika tanina tonga fiangonana zany zo miresaka amin'ireo ny pratika mba mieritreritra tsara isika teny ny am'ireo mandeha miteny amin'ny andavanandro ny miteny alahny moa zany dia mahafinaritra mihitsy fa dia vololany nareo rehefa teny fa le miteny amin'ny andavanandro natria sy fotoana naforesetsika fa dia mandreny foana mbeloa zany misy natao efa tonga mpanapana pasteur le mariage olo sy tonga ihany le mpitendry nareo mbola tsisy nanao an'izany mihitsy fa menameka any nahitako an'izany na tonga le manjo dia le manjo efa tonga oty ngasy azy fotsiny ozy pasteur diso ihany efa mba mamiry ihany izy dia dia mihira mafy azy izy eo amin'ny koa dia efatresisamanina dia atao kapela aminy le mpitendry tsy milavitsy ny tonga tsy mitady solo kanefa fantan'izao fa misy manjohitra am-piangonana fantan'izao fa misy mariazy mizany kely atomieritsikely dia mbola tsy tonga ihany izy nareo ma tsisy nanao an'izany fa le olona tsito zany misavy ao fa antsoina matsy ieritreritry andramanakany efa eo amin'ny zanaka miaizany fahazotoko eo miasy zay ataoko antokan'andriamanitra reny misy fivenisy soadapatana amin'ny fibe amin'ireny andavanandro reny satria efa findreny tsy vita rahatsonjatra rehetra raha minany zay fa manomboka talata dia misy fivoliny sanandro manerina sanitsikely tsy ampitaloha tamin'izay moravany andro sabotsy lady any tena feny dia hitatsy nozazoma dia lakany atavo manomboka talata dia misy fivoliny samy hafa atao manerina sany fiangonana mahafinaritra zany fa mahafinaritra fa mitady zavatra be lehibe aminareo repitendry manara isany ny hanekena ko hazoto amin'ny fotoanzany za zany dia misaorin'Andriamanitra fa keo amin'ny fiangonana nefiny dada dia nisy mpitendry tena nahadoto mihitsy izay milaza tamiko manao hoe zazo pastera naka permission tampiasana mba hiteny tamin'ity fotoan'ity asa lahadina amin'izay fotoan'izay dia marina fa dia nipiaka permission nampo misy asany aminareo miay maiko zao nareo misy afaka mitety mianao fotoana mipiaka permission zany misy fandaniana azo atao foana io dia anjarantsika miaina ny fahazotoana eo ambany fitany fananasana zay ny Saul tonga amina inona lahy ralaiky fantatra ny voninahitry'Andriamanitra ahoana hoe Paoly mikotiana voaloto fahafolo io zany tokony ampiny zany nareo ko amin'izany naminany na misotro ianareo na migengy ianareo na mikapoka atao voninahitry'Andriamanitra zavatra lehibe zany mamera ivelona kely ndray ampatsiareo rehetra fahambalinana kely reto hevitra voalohany zany raha miresaksika ny an'izany voninahitry'Andriamanitra zany izany no anankiray amin'ny fotokely bavety maha-protestanta réformé antsika satria Jean Calvin dia namela ho antsika misy amin'ny fotokely bavety zay tena manamarika mihitsy ny protestanta réformé ny amin'ny soli deo gloria fantanao zany te zany dia latine zany soli seul deo Dieu gloria gloire ho an'Andriamanitra ireny voninahitra dia antsontsika hiaina ny maha-protestanta
fantatsika rehefa miresaka za voninahitran'Andriamanitra zany fa teny zany mihitsy tsika zany tonga hoe aminareo tona manome voninahitran'Andriamanitra mihitsy foany dia lazao hoe efa zany mihitsy zay efa zany mihitsy zay ary zay ny mahareforme antsika zany ny mahareforme antsika ao anatin'ny teolojia mitranovaintsika ny zavatra lehibe manamarika ny teolojia zany dia ny amin'ny fiandrianan'Andriamanitra ka raha eny fiandrianan'Andriamanitra tsy tafetra zay voavakitsika tamin'ny mofrainy tamin'ny romanina tokofaraka ny folo dia nyfatelo amin'ny telopolo hatramin'ny telopolo dia ny anjarantsika dia mamidina azy ny voninahitra midrika azy manaraka zany fiandrianana zany fa inona ny teraka zany resaka amin'ireo fahamarinana faharoa ny fahamarinana ny faharoto zao raha ohatra ka ny voninahitran'Andriamanitra masandratra dia antsontsika mandeha amin'ny fanetreteny andeha amin'ny fanetreteny dia tena mianatra mandeha fanetreteny dina ny tena mandeha fanetreteny ny tena mandeha fanetreteny dia tsy miady voninahitra dia le papasikana zany avereo hoe zany mbo eo miakabanao sy miakabenao hoy Jesosy iny tsy fantana koa zaka talo namatazanao tsy araha nantromarana dia tsy miamana ihany tsy fahalalazany tsy ao zany ina problemanao miady seza sy voninahitra sy fahefana tsy ao izy an'Andriamanitra fa tsy dia mila mandeha mihitsika mandeha amin'ny fanetreteny tantarako zavatra zareo nandeha tany atsivonina anankiray efa Florensika matavy zany dia olona tany président sy manahirana misy retototeny reto tsy ary amin'ny fiangonana isanareo roa fa maninona ma zareo izy izy ka izay satria manateny maromaro izy dia tsy maintsy manao listy ireto miteny amin'izao ambary zao sy any sy hita tsara dia misy mijery hita misy inaty raha zao tsy mba miteny pasika mihitsy tsy miteny kosa mihitsy tsy mba miteny krismasy mihitsy za tsy anao nareo tsisy manao azy kana firevisanareo fa ifanotovana reo zany miteny amin'ilay azo hoe andro firavavona lehibe ao fivorana dia rehefa fotoana hafa dia tsy mananona ny zalahy ary le miteny amin'iny somary mananona alovatro tare ratsy any iny nareo mitsara tare daholo hoe ahoana moa za zany ahoana reny no miteny amin'ny pasika fa za tsy mba miteny ahoana za latotsotra foana zay zany dia tsy misy latotsotra sy latsarotra za daholo za fe nandeha zavatra besaka mianatra sy fotoana Florensika maro ahity zany misy mpitandrona no miresaka zany aminy dia nareo tsisy manao an'izany fa mba manofana fotsiny dia miresaka amin'izany fa mandeha mba mianatra mandeha fanetretena reny satria ny voninahitra menan'iza ihany Andriamanitra ihany dia fa rehefa miresaka moa fanomezana voninahitran'Andriamanitra tsika dia ampatsihivo ny soratra masintsika fa tsy amin'izany hoe mandeha fanetretena zany ihany fa lela zay ny Paoly hoe na inona tonga ila mieritreritra tsara zany ndre mandeha tamin'ity fiangonana rehefa iny zany tonga ny krismasy dia mitendry any ilany ankizy amin'ny fety krismasy zany teny tena mitorototy olona makafilina ankizy efa maman efa dosydosy dia olona tsy makafilina zany fa dosydosy rosy ty mano dareo tsisy mandray zavatra zany zay raha mivonatran'Andriamanitra ianao tsy olona dosydosy mikely am-piangonana zay na tsapalahy na sasakalo na fotoana hafa dia zaho zany manofana dimiteny dia mividona zavatra rehetra dia le ohatran'izany keo nefa mba sahina re ihany fiangonana indray fa atao ihany mba hiantsoa mpiteny evangelika na any niakatra eny ambony izy nefa dia le vehivavy akanjo tamin'izy mbola kely nanaovana izy lehibe tsy masoto zay nareo tsisy manao an'izany zay lehilahy no mitia zao ina le ty ty ny fiangonana ahoana raha zay nyporofetiana volontokoefatra ambin'ny folo dia ahoana ny afatra amin'ny lehibe fahafodimy amby roapolo dia ampatsiavanao fahamarinana po lehibe amin'izany ny mpiteny dia mitendry ny fiangonana ko dia tia ny fiangonana izay ny tokony toetrana fahamarinana voalohany miangonana ara-dalàna na tsy mitendry azy
nandeha ozy tamin'ny fiangonana anankiray tsy fiteny le sako eto dia tsy fiteny izy izy fa tantaraiky fotsiny fiangonana fantatro tsara ny fiangonana misy dia koa ny akaikiko ony marseo ngasy diakonato tsony zany fantatro tsara ny fiangonana ambola diakonato izy izy tony tsy hitapeo service jalon le teny zaty tsy manao zany atsika tsy miteny jalon dia tsy miambina izy fa miambina radala zany zay fitiavana fiangonana za tsy hoe olona karama rehefa tonga fotoana fikarama voatonkely fa za manompana andriamanitra le efitra faritany amin'ny retay dia manompana andriamanitra fantokoana andriamanitra ny fahatonavako miambina na miteny na tsy teny za manakaiky fa izany le fiainana amaha-kristianina atsika raha maro ny fanasitsika ny kristy tompo sy mpamonjy zay ny fahamarinana anankiray fa ny fahamarinana faharoza tika pasivina hoe eo milafiny pratika miresaka pratika zany raha ohatra ka kimy fiangonantsika dia antsona isika zany hiaina ny liturjia hiaina ny liturjia ahoana moa zany hiaina ny liturjia zany ndray mandeha nandeha namaky fiangonana somaso mataparitany izy ngamba izy dia ao anatin'ny tofoteny le fiteny tsy miaza tofoteny mihitsy teny ohatra asa mozara ngany izy natsy namanimanerefa any mafy any nafy nirikela tofoteny dia jana miany tofoteny koa ny tofoteny zay izy jana adigady ianao le fiteny a metraka zany fena fampivavana ka tofoteny mandeha zamotendriaky zany izy miaina ny titotsy tena zany rehefa mivavaka ny fiangonana dia mivavaka ny fitendry sandraiky hoe fiona vavaka izy hina ihany azo tsy intsony amaina pastera fa le fitendry io zany izy rehefa mivavaka ny fiangonana dia mivavaka ny fitendry rehefa miainy mitofoteny dia miainy tofoteny mitendry ary rehefa mandeha mihijaza toatam-piangonana dia manarika fampovaka fa tsy mandeha mivoaboaka ny fitendry zany koa zavatra fantarina basina kely ina tompoko zao tsisy eo mitendry ianakotsona programme zany izy nanao mbola tsisy nahoazany izy satria miaina ny liturjia ny tendry satria kristiana miaina fiaina zany fanompoan'andriamanitra amarina azy a tonga ny taofarany azany zao inona ny taofarany toriany fanompoany jesosy ahoana mipona mikolokana voanto fadimy fo misy miteny fanevatsika tsekelina tamin'ny fataona lasa dianatsika pitonytiko ahoana izy satria fantatrao fa foana fikerezanao ao dia ahoana hoe fanambarana apokalipsy ary no izany tanjony sasany sy mitoetra olo miseraka andalina izy ka manompo azy manala io raha mary zany misy fahamarinana tetika patsivinanareo miaraka voalohany mareta zany izy miorena tsara zany mba manana hoe faharetana efa nomenanao jesosy efa nomenanao fanay masina efa manohananao ny fahasoavan'andriamanitra dia inona ndray tsy haretanao mareta am'le fanompoana n'andriamanitra mareta am'le fanompoana n'andriamanitra dia le faharetana moa zany tsy hoe hoe miofana dia mahatra tsara dia mitendra zany dia eo amin'ny fiedohan'ny taona dia hidra tsara mihitsy no tonga dia sa mareza zany ohatrany tsy hitantsony samboletika olombelako sambola misy samboletika misy teny zany dia tsy hita le fiangonana io hoe fahahoana moa zany lasa izy zany mareta zavatra lehibe faharetana ary ny antso amin'ny faharetana zany no miantsoana le makatsika tsy hoe manompo fotsiny manotsobodranodranoangany mitetsika malagasy marivo ripoana dia rehefa melala dia tsoany zany koa fa dia manana faharetana tsara isika eo amin'izany fanompoana n'andriamanitra amin'ny mampitendry zany zay fahamarena voalohany dia ny faharoa dia zao maherezy nara zany mena maherezy ahoana mena faherezy satria zao ampatsy tena tsona kely asanay za tsy fitendry za tsy mahitsy tsy nomen'andriamanitra zany fa mafy ny asa fitendry mafy mihitsy amin'ny ely samihafa zaraiky taminareo teo saingy zao ampatsy ten'andriamanitra mana hoe tsy fona tsekoly fitaizaho aina amito tsisy zany miasa verimay zany zany maherezy zany tsisy verimay akory tsisy verimay zany fikizanareo hoe hitendry
tena tsy very mainy sarobidy amin'andriamanitra fanompona taona reny tena sarobidy amin'andriamanitra za matetemina atao tontelo na afaka tsy mba misy zany miasa jambarafoza zany tsy zany miasa jambarafoza zany inona ny atony moa dia ny voalohany andriamanitra tsy jamba ary fahoizy tsy rafozana tsisy miasa jambarafoza efa miasa fantatr'andriamanitra tsara daholo zatra rehetra zay ataonao nomeny lanja hoe vidy sarobidy amin'andriamanitra dia marita tsara ary makeleza tsara fa ny fahatelo farany zay ampatsiry zao rehefa moresaka ny apokalipsitsika ny seza fiandrian'andriamanitra dia zao izy mpanjino ny mandrakizay mpanjino ny mandrakizay raha manompan'andriamanitra hetsika ety an-tany ny fanompotsika an'andriamanitra iny dia fanompona iomanantsika ho aizy hanompan'andriamanitra ao amin'ny fanjakan'andriamanitra mandrakizay zany angizy io hoe dia mba miomana ao mandrakizay miomana ho any amin'ny mandrakizay zany zany manso andriamanitra izavana ataonao zao io ina mahatongatsika manofona ina mahatongatsika mibabo ina mahatongatsika manaiky a Jesosy Kristy ao fianjiny satria tsika miomana ho any aminy ho any amin'ny mandrakizay miomana ny mandrakizay tsy voatery mahaingelo ny avo zay vao malaleo omany ny mandrakizay fa omany ny mandrakizay o omany ny mandrakizay mba tsy tranga le zavatra trano zao zay amaranako azy tena kizavo maneny mihitsy tovolana teo vaika le tantara dia tonga tany an-danitra izy ray anto dia nenteny anjeny nisy feokiram-bremondreo ny tany an-danitra fa misy fantatry zany io izy masaky anjely tatrano hoe fa aiza te zany zavona zany roa izy tondrolo le anjely dia hoe le tovolany olanatia masaky anjely totanan'olonanamana tanzao so tanzao daholo hitako mba olo tany fonany anty le olo hoe tany amin'ny tany ny tanany ihany mitendry fa mifontsy ny teny tsy sy ny tany isamihitsy manao any mandrakizay izay daholo ary dorely fasolasi teo donc averaka ny tena farany za fitinan'le dorely dia nareo fitinan'ely do rey mi fa sol la ti do manantena hitarao any an-danitra dia mbola andehanao mikely any any sy vakon'andriamanitra ka hoanina aoksykasivavaka fifanena tokoa andriamanitro fiadana totrao ny mandreny tena ianao dia mitarika amin'ny fanahy ary fomameno sy mampifameno ny fanomezam-pahasoavana azahoan'ny mpanomponao mitombo amin'ny foroana mitombo amin'ny asa mitombo amin'ny fitiavana sotranao zahay no niteninao mitarika mandrakariva sady manosika isan'andro amin'ny finiavana tsara hanompo anao amin'ny fiainana eo anatrehanao andriamanitra afaka aminao zahay miaraka ho fanofanorambonao ho anisan'andro isan'andro ka ahafahanay miara-dalana aminao hanatanteraka ny anjara voatendry eo anivon'ny fiangonana mba hitaona olona makany an-danitra mangataka aminao zahay nitehirizanao mitsirairay amin'ny fahazotoana ka ny fikirizana hanatanteraka izay voatendry ho anjara fangona eo anivon'ny fiangonana hitehirizana ny olona efa makany an-danitra anovavaka aminao zay hanomezanao saina azahoana mandroso ho amin'ny akaiky kokoatranao andriamanitra manam-patongo amin'ny paradisa mba azahoana mitahiry ny olona ho amin'ny fanekenana Kristy dia ampitomitompo ny fononay hananay tokoa fahazotoana hananay faharesen'andriamanitra hananay fitiavana hananay fahankatoavana hananay fahazotoana ho amin'ny voninahitra ao dia fitiavana ny fiangonana
hoety manompo mandrakizay an' Jesosy fantarefa nytolevona ianao ary tsy mamelana irery totrany tompo dera ny laza ny voninahitra ary filony mifahasoavana ny vavaka tomony amin'ny anaranao zany fa raha nanompo ny mpianakinaran' Jesosy manao hoe raha ilaizay anazy amasina ny anaranao ho tokony ny fahasakanao atao amin'ny sitraponao itiakanaka ary mamelana ny ekokay tahaka ny nanaizy meko ataminay aza ny fakapanahy mamafarany aminazy nao ny fanjakana sy lery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia mampandroso ireo tokony anjara ny zava-mentsika ny toerany azontsika miaina izao fotoana manokana izao amin'ny tian'ity. Saxophone FGP manosy drefana SPA 11. Rabarvelo mampiona tsiorotso pitsoka saxophone FGP mandomana la Philadelphie SPA 11. Andria Mialoro ny anjara tiana Noemi pitsoka flûte FGP mandomana malala Olimbato SPA 10. Miaro Miaina Elimo pitsoka flûte FGP mandomana malala Olimbato SPA 10. Renefson Diafti Marie Lorette pitsoka flûte FGP mandomana malala Olimbato SPA 10. Miaja Volmano Meja Miranto pitsoka flûte FGP mandomana malala Olimbato SPA 10. Rafamezatsoa Mirina Kristina pitsoka flûte FGP mandomana malala Olimbato SPA 10. Razafinarivo Valsofitiavana mpitendry violon FGP Manamahitsy SPA 19. Nohitsy Mandresy mpitendry violon FGP Matsimamasina SPA 10. Andrea Maolson Ravakatsirimiana mpitendry violon FGP Manamahitsy SPA 19. Andrea Mandro Manoa mpitendry orga FGP Malaza Fesana Karana Vaovao SPA 12. Randrea Masolo Andry mpitendry orga FGP Mangarimasina SPA 11. Rawela Ranto Harmiana mpitendry orga FGP Malala Olimbato SPA 10. Randrea Narso Rizafino Maniavo mpitendry orga FGP Mangariala Malala SPA 10. Ranefson Tokiarmiana mpitendry orga FGP Manosipatrana SPA 10. Andrea Navavela Erzona mpitendry orga FGP Manosipatrana SPA 10. Ary Andriamatoa Somofona Andrasa izy mba anatina kely anay anao rehefa milavaka sitraka mampisanaka fa misy isambana kely sertifikana ny fitaratasina ireo ny tonga androany ireo zany maromaro kanao fanadinana fa arak'ilay tenena teo tsy voatery hiditra orkestra fa reo zany no vonina hiditra orkestra dia ataontsika mba hiteka azy ireo amin'ny asan'ny tompo ireo misy makasary Musika siva makasitaka sy nydiranao sy Andriamanitro amin'ny asa lehibe no ny fanomezanao tokony andraikitra vaovao indray hiasa ny fiangonana amin'ny alalan'ny fipezety ireo mpanombolao rehetra izay nandray anjara sy nandray andraikitra tamin'ny fampiofana sy ny fiofana ka natateraka izao fambolana androany izao voninahitra am'ireo ampiasao ny ilanao azy Jesosy ary pareto amin'ny intsonao izy mampionjy mety ho fahasarotana ary ho fifaliana
amin'izay fahatanterana ho voninahitra naralao dia aoka ny hanomizana sy ny fitohizana izao fotoafanina izao dia samy fanahy masina re izay ny voninahitra ao dia noho ny Andriamanitra tokony filirana rehetra eo anivon'ny fiangonana ho fanatanterana mibaika mitina filazantsara eran'izao tontolo izao ny fitiarana sy ny etsoanao ary manendrena azy ireo ny anaran'i Jesosy no faraisany fakabesany. Amen. Dia
dia ny akabetsahany ny akamaroa. Dikatsika tena mbola misy ankizy mihitsy a fa dia oentsika manao izy ireny mba azo mandrakarivo. Fiankirana anankiroa no lalaovin'izy ireo a. Ny voalohany a trompetue izy, ny faharoa famonjena. Tonga dia atao mifanaraka ilay izy.
loatra ny zavatra manelingelina fanazany mandroso any faty ny mitendry gitara mitendry kilo anankiray zareo ampidiny reto dia misy kilo anankiray koa ianarana violon izay afaka tonga dia makatoerana avokoa ianareo ny alaka nolazaina teo ny mitendry gitara dia efa manana ny toerany any amin'ny fitandremana efa maromaro dia reny tena ilaina be satria matetika rehefa tapaka ny jiro dia tsy maneno eo dia manao akapela eo afaka dia manjary tsy mandray anjara ny mpitendry fa tsara hoe lehibe mitendry gitara any fivolantsika any mitendry any amin'ny sisitsisiny any tsara izy ireny lesana dia amonina dia ampianarina ny mitendry aty amin'ny fiangonana dia mahazo zavatra ohatra an'izao tsika ndao araka vonareo ny pitendry gitara manomboka azy dia aveo raha ny gitara sy violon aveo tonga dia ampiasany violon sy orga dia ny mpitsoka aveo manao feokira anankiroa satria efa samy daholo nareo dia tonga dia afafazay izy mba tsy ho elabentsika aorianan'izay dia manao amin'ny feokira iraisana ianareo rehetra
Violency Olga, prelude to Mediterranean.
dia anankiray fialan-tsambatra.
zao mba handray anjara ary tena handray anjara fampifana fa tsy hoe tany fotsiny mandrosy koa tendry fekira anankiray dia anatin'izay zareo hiara hitendry fekira anankiray dia arin'izay ny orkestra fifizana foibe mpamarana azy amin'ny fekira anankiroa dia maletatra fahandriavana. Sationany kely izany zavatra entsika izany misy namana mpiara-miasa akaiky manomana ny atao hoe fitoniam-panahy. Izy io dia natao hialana embouteillage. Rehefa ilay hariva amin'ny leran'ny embouteillage iny dia afaka tsy kizitina ao anaty embouteillage ao fa miditra ao am-piangonana dia mihaino orgue. Dia amin'ny zoma zao faharoa ambin'ny folo ny volana Jona eo Ambatonakanga manomboka amin'ny enina sasany ka hatramin'ny fito sasany dia ireo atao hoe vatosoa dia mondra moa ny antsoinan'ilay orgue dia ilay vatosoa ilay tanora kely izay manatalenta izay tendrin'ny orgue ao anatin'ny fotoana dia manasa antsika ho tonga amin'izany
asa raisy fiarah-miasa ny arena na tsy orga ihany fa mety reto-ankizy reto koa satria mandray anjara zany any io. Anjaranay a tiana iarahana dia mianatra manaraka structure zany tsika lara le zavatra atao dia nareo mandray anjara zay koa mandray anjara le hira zay le hira ataonay dia mirinareo indroa dia rehefa avy mirinareo dia toizako le izy amin'ilay hoe dia zany hery aloha manao dia rehefa vita indray ny anay iny dia miverina manao emenina indray nareo dia vita indray ny emenina nareo dia manao improvisation kely amin'le dia vita indray ny improvisation ko mitovy amin'le emenina zany ira dia mira emenina indray nareo dia manao improvisation kely indray le gitara dia manao emenina nareo manao improvisation kely le orga dia manao emenina nareo dia ny emenina farany miakatra clé.
dia izao itehaka azareo mandehantsika rehefa itehaka atsika dia ate ambavangatra zao dao azy reo ataovy ambombe tananao antonga dia misaotra ny mpandray anjara rehetra ianareo mpandray anjara rehetra dia mba mbola mijana kely eto amin'ny sisy eto aloha rehefa mazava rena fety vetika tsara misy resakelampitena amintsika misaotra dia makasika andriamantsika iavana olafatsika nyatrika dia fitateandroandro vonahitr'andriamanitra izay rehetra vika dia manana ny fanompovany isika marina ihany koa zao antom-pivolana lehibe izao ampijirivina ny fivoarantsika dia le mivaravarana anoloana ao ray vata anatratsika ny varofanana ny fipezeta folobe hirany tema fadimy isika dia any mitsodrano ka marana izao hoe avana iara-mitsangana isika izao manaraka ny mozika farany isika dia mivono misotra mirava araka ny fandaminana